Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba tsika riavako tratrety alakamisy fa 30 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Apokalipsy toko 20. Apokalipsy toko 20 raisina amin'ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Apokalipsy toko 20 andininy fa 4:10 ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao, aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fanana be aho ka tsy manan-java mahory kanto sy fantatrao fa ianao no ilay ory mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisy ho ny enatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahosotro ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faizako koa dia mazotoy ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandodona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko koa sy niarahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany izay manatsofy ny ankizy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray Masino mba namasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Taratasy fahafito nosoratana ho an'ny fiangonana tany Azia Minora ity mofinaina ity. Taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Laodikia sy Kôlôsia moa mifanakaiky teo ihany. Ny taratasy ho an'ny Kôlôsianina dia fatatsika fa nosoratana koa ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Hitantsika amin'ny afatry Paoly ho an'ny Kôlôsianina zany. Raha teo sahabo 10 kilometatra ny elanelan'ny Laodikia sy ny fiangonana tany Kôlôsia. Ary azo lazaina ho mifanatsahana ihany ny fiainam-panahy ny kristianina atao Kôlôsia sy ny kristianina atao Laodikia. Dia eto dia azo lazaina hoe fantatry Paoly tsara ny fiangonana tany Laodikia. Tahaka ny nahafantarany tany Efesosy. Dia eto dia manoratra taratasy manokana ny tompo ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Nanana kilema be ny fiangonana tany Laodikia. Fantatsika moa fa amin'ireo fiangonana fito tany Azia Minora dia ny fiangonana tany Smirna no tsy mba nahitany tompo tsiny loatra. Izy ihany no fiangonana madinika indrindra. Fa ny fiangonana tany Laodikia kosa izay fiangonana ny mpanan-karena, fiangonana natanjaka dia nahana fahalemena be mihitsy. Ary dia asehon'ny tompo ny fahalemen'ny fiangonana tany Laodikia. Mazava ho azy moa fa ny toetran'ny fiangonana vanim-potoana ankehitriny dia tarafina amin'ireo fiangonana fito ireo. Izany hoe mijery ny tenany ao anatin'io fiangonana fito io ny mpino na ny fiangonana tsirairay amin'izao andro ny antsika izao. Mety ho fiangonana tany Smirna ve fiangonana ankehitriny sa mety ho fiangonana tany Efesosy ve sa mety ho fiangonana tany Filadelfia ve sa mety ho sady Efesosy ny Filadelfia. Izany hoe matoa ny soratan'ny tompo ho afatra ho an'ny fiangonana ireo taratasy ireo dia mandihy ny tenany fiangonana. Afatra ho an'ny fiangonana vanim-potoana ankehitriny fa tsy hoe afatra ho an'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro ihany ka tokony ho hitan'ny fiangonana amin'ireo ho toetra fito ny fiangonana fito tany Azia Minora ireo ny toetrany ahafahany mihitsy, ahafahany miarina, ahafahany mivoatra, ahafahany mihatsara. Eto ary dia misy zavatra vitsivitsy izay afatry ny tompo ho an'ny kristianina ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Raha jiografia moa voalazaka teo dia tsy lavitra ny Kôlôsia Laodikia, akaiky kely 10 kilometatra tany Azia Minora. Saingy manana lafin-javatra 3 na 4 lehibe ny fiangonana tany Laodikia
izay mampiavaka azy. Ny voalohany dia Lodikia dia tanàna izay oharina amin'ireo raha am'zao antsika zao de mety hoe oharina amin'ny New York ve sa oharina amin'ny Genève sa oharina amin'ny Paris, zany hoe tanàna nifamezivezen'ny renivolana izy, nisy vola be dia be nivezivezy, tanànan'ny mpanam-bola, tanànan'ny mpanan-kaly vola Lodikia tamin'ny fotoan'andro. Zay mahatonga an'io andininy io manao hoe manan-karena sy efa niary fananana be. Tsy tahaka ny ataontsika hoe Philadelphie izy na Efesosy zay tanàna lehibe ihany fa renivohitr'ny vola mihitsy ny fifanankalozana ara-bola ara-barotra i Lodikia. Ary ny voambolana fantatsika eo amin'ny Kolosianina dia na eto kosa de voambolan'ny mpivarotra, voambolan'ny mpanao raharahambarotra na fandraharahana no matetika hitantsika fampiasa ao amin'ny Kolosianina. Dia ny faharoa zay mampiavaka azy koa tany Lodikia koa dia tao Lodikia dia nisy ilay ataontsika hoe mpanao lamba karazana laine zay maintimainty ny matetika fanaovana izy zany toerana fanamboarana lamba, fanenonan-damba nisy an'izany tao Lodikia, ohatrany hoe tsika zao de mahafantatra lamba landy. Dia tahaka izany koa ny tao Lodikia nanana fantatra lamba laine mainty zay izy zay nampalaza any Lodikia. Nampalaza any Lodikia io toerana io zay nampandeha koa ny varotra dia mainty io lamba io. Zay mahatonga an'io teny hoe mividiana lamba fotsy zay anafenanao ny fitanjahanao. Fa ny fahatelo zay nampiavaka ny tao Lodikia koa dia nisy fitsaboana maso tao, karazan-drazana fanafody zay ahosotra amin'ny maso dia nalaza be tao Lodikia io toeram-pitsaboana maso io. Dia be dia be ny olona manodidina izay nandeha nitsabo maso tany Lodikia. Tsy mahagaga raha ohatra ka hiteny hoe ianao jamba nefa ianao mihevitra ny tenana ho mahiratra nefa ianao jamba. Dia toerana izay azo lazaina hoe nalaza Lodikia teo amin'ny lafiny ara-toe-karena, ara-bola, teo amin'ny lafiny ataontsika koa hoe ara-asa tanana, ary nalaza koa teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Fa ny fahaefatra dia toeram-pitsangatsanganana koa Lodikia, nisy renirano zay mandalo eo anoloanan'ny Lodikia eo dia arỳ ambony ery izy mafana tahaka ny reny tahaka ny Gezer na Lavorona tahaka izany reny, dia miainga ery ambony ery le rano mafana de aveo mikirina ery ambany ery fa arỳ mangatsiaka. De ny olona amin'io fotoana io tao Lodikia dia na ny olona arỳ ambony ery mitsena an'le rano mafana na ny olona arỳ ambany ery am'le mangatsiaka ary. Zay zany fanaon'ny olona tao Lodikia. Vitsy tsy misy olona mihitsy eo an-tenantenany am'le reny matimaty iny le rano, fa na le olona mitsena an'le rano mamay be ary na le olona tena nangary am'le mangatsiaka. Dia tsy tian'ny olona le matimaty eo an-tenantenany eo. Dia io no nahatonga ny fanoharana zay nitenenan'ny Tompo tamin'ny Lodikia: tandremo tsara, aoka tsy ho matimaty ianao fa na ianao mafana na ianao mangatsiaka. Azon'ny Lodikia tsara, fiangonana tao Lodikia tsara ny tian'ny Tompo lazaina amin'ity teny ity. Zany afaka mahalala inona no hevim-panahy, inona no hevim-panahy zay tian'ny Tompo ho takatritsika manoloana an'ity hafatra ho an'ny fiangonana tany Lodikia. Ny voalohany dia fadinina tokony ho fadin'ny mpino ny fireharehana sy ny fahatokisan-tena. Isan'ny fiangonana ny rehare, isan'ny mpino ny rehare, natoki-tena ny mpino tao Lodikia. Ny hevitra ny tena no manan-karena izy, ny hevitra ny tena no ho efa feno izy, ny hevitra ny tena no salama, ny hevitra ny tena no ho tsy manana-kianina mihitsy ny mpino na ny fiangonana tao Lodikia. Ary dia afaran'ny Tompo izany, afaran'ny Tompo mba hanana fanetretena, afaran'ny Tompo mba hiala amin'ny fietreretana ny hoe fahafenona, fietreretana ny tena hoe tsara, fietreretana ny tena ho modely tsy maintsy alay tahaka. De afako ny olana lehibe amin'ny civilisation zay iainantsika ankehitriny dia tsy civilisation tsy manana vis-à-vis. Civilisation zay nitaonan'ny olona tsy hanana maridalana afa-tsy ny tenany, tsy ampifanatrika mihitsy ny tenany amin'ny hafa.
fa mampifanatrika ny tenany amin'ny tenany ihany. Ny tiana tenena de zao ity toetsaitsika zay toetsay mpiaramonina ity ankehitriny dia toetsaina mampitodika ny olona amin'ny fahombiazany tenany, mampitodika ny olona amin'ny fiezahana amin'ny herin'ny tenany. Lasa ataontsika hoe ilay anthropocentrisme, zany hoe lasa mihevitra ny olona fa ny fahombiazany dia avy amin'ny tenany, mihevitra lasa miivo amin'ny tenany olona ny fahombiazany na ny famirapiratany. Ary dia izay no ahitsy ny tompo, zay no mahatonga ny olana amin'ny fiarahamonina ankehitriny satria lasa miivo amin'ny olona. Ny zavatra rehetra zay ataon'ny olona dia ny tenany no ivony. Tsy hoe humanisme tahaka ny tany amin'ny taonjato fa 5,000 fa tena lasa miivo fotsiny amin'ny olombelona ny zavatra rehetra, amin'ny tompontson'olombelona, amin'ny fiezahan'olombelona, amin'ny fitanisana ny famirapiratany olombelona. Any amin'ny boky Genesis toko 1:1 isika ny tantara momba ny tilikambon'ny Babela. Ny boky Genesis inona moa ny fototry ny fahavoazana atao amin'ny tilikambon'ny Babela dia io hoe fihetsika, io toetra mieritreritra ny tena ho ivony zavatra rehetra. Ary izay ny olombelona ankehitriny, ny olombelona dia mieritreritra fa ao anatin'ny tampony fahafenoana izy ka tsy mila an'Andriamanitra. Tsy mametra-pantaina koa ny amin'ny fisian'Andriamanitra, tsy mametra-pantaina koa ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia io karazana fandrosoana zavatra maro samihafa atao dia hitantsika amin'ny fiarahamonina io maneran-tany de zao mametraka ny olona ho ivony zavatra rehetra, ho ivony fahombiazany, ho ivony ny famirapiratana dia ny olona ihany. Ary dia izay ny olona atao lodiky, tsy hita, tsy nahazo toerana atao lodiky mihitsy Andriamanitra fa ny fireharehany, ny famirapiratany. Ary dia lasa tsy nahana fanetretera intsony. Zay mahatonga ny tompo nanoratra manokana. Ary mety ho fakapanahintsika zany ankehitriny, mety ho fakapanahintsika ny hoe lasa itsika foana itsika olombelona foana na isika foana ny teo hita, miady onohany, miady atao hoe tsara, miady atao hoe mety, miady atao hoe mendrika, miady atao hoe be de be na no miady fo mihitsy. Raha tsy mahazaka mihitsy rehefa ohatra ka somary kianina kely hoe tsy mety zao ataonao zao, na somary kianina kely manao hoe diso zany teneninao zany, na somary kianina kely hoe tsy lafatra le asa tananao, na hoe somary kianina kely ohatran'ny tsy feno tsara le fanomponao, de tsy zakan'ny olona zany. Tsy zakan'ny olona ankehitriny satria le civilisation mihitsy no mandetika ao an-tsain'ny olona manao hoe enao ange fa mba niezaka ve de ho kianina, enao ange ohatran'izao, enao ange tahaka zao. Mafy amin'ny olona mihitsy ny manaiky izay mety ho fanatsarana entin'ny hafa. Zay mahatonga ny andinin'ny tenenin'ny tompo io manao hoe izay rehetra tiako no anariko sy fahisako. Tsy eken'ny olona mihitsy zany hoe amin'izao andro zao zany hoe famaizana zany. Mafy amin'ny olona zany, tsy eken'ny olona zany hoe fananarana zany. Ny tian'ny olona de zao ho mpananatra, ny tian'ny olona de ho mpanafay, ny tian'ny olona de ho mpanitsy, fa tsy mety eken'ny olona mihitsy zany hoe ahitsy, zany hoe anarina, tsy mihaino zany intsony ny olona. Io tsy hoe fanahinian'ny olona mazava ho azy, ao ihany ny fanahiniana fa tsy de zay loatra ny fototry, fa lay civilisation zao mihitsy, lay fandrosoana zao mihitsy no mahatonga an'izany ho ao anatin'ny olona, atafiditra ao anatin'ny sain'ny mpino sy ny fiangonana zany. Efa andrasantsika ndray makateto lay filozofa anankiray antsoina hoe Jean-Jacques Rousseau, izay nanoratra lay boky antsoina hoe Émile na de l'éducation, boky lehibe izy io. Zany hoe raha ohatra ka olona nanao science de l'éducation na niomana ho mpampianatra, nanao pédagogie ka tsy namaky an'ity bokin'ny Jean-Jacques Rousseau ity dia azo lazaina hoe banga ihany ny fahafantarana. Fa anankiray am'izay niteneny Jean-Jacques Rousseau ao anatin'io boky io tsika indray maka dia lay teny manao hoe raha tianao ny hafadiran'ny ovana ny zanakao, raha hoe raha ohatra ka tsorina teny hoe raha tianao ny hoe ahita ny zanakao, na mety hoe ny taranaka mihitsy koa ary iaina ao anatin'ny toetra fadirana ovana na ny fantrana, dia amin'ny fahazazany de zao na tezao izy mba
mba omeo azy daholo zay rehetra tadiaviny. Zany hoe ny fahazahoan'ny ankizy na ny tanora zay moa satria ao anatin'le boky voalohany amin'ny tome voalohany ao anatin'le boky hoe Emilio no itenenan'ny Jean-Jacques Rousseau, zany hoe vanim-potoana mahazaza iny mihitsy. Tsy izy manao hoe raha tianao izy no nampahafantiran'ovana an-janako de omeo azy ampy atao izy, omeo azy zao ohatra zay, omeo azy daholo zay tadiaviny aminao. Fa rehefa omenao azy zay tadiaviny rehetra, omenao azy zay rehetra tiany, de zao antra izy. Mety tsy mahantra materiel ihany fa lasa mety ho tsy mana créativité izy, mety tsy afaka lay miteny hoe mahantra tsy voatery hoe amin'ny lafiny materiel fa rehefa zatra tolorana de tsy mivoatra ny saina, rehefa zatra mena fotsiny de tsy miezaka ny vatana, malemy ny ozatra, malemy ny saina, malemy ny fanahy. Azay mahatonga ny tompo hoe Andriamanitra tsy nitaiza antsika mihitsy ho aminy hoe amin'ny lafiny hoe nampianta. Andriamanitra ny tanany mety hoe mitahy ianao fa raha mitahy antsika Andriamanitra de mitahy antsika amin'ny alalan'ny asa, tsy tokony adonolo zany. Fa Andriamanitra melony zavatra rehetra de nanome asa ny olona, vakintsika ny Genesis toko faharoa andiny fa dimy ny folo, fa men'Andriamanitra asa ny olona. Fa tsy hoe nampidin'ny olona nampidin'Andriamanitra avany an-danitra daholo ny zavatra rehetra zay mety ilain'ny olona, tsy zay. Tsy zay ny olona, tsy zay Andriamanitra, tsy mampiasa olona mianta velona sy tsy amoron-javatra ny Andriamanitra, fa Andriamanitra mitaiza ny olona hiasa ary amin'ny alalan'ny asa no ataontsika hoe itahian'Andriamanitra ny olona. Ho an'ny protestanta manokana raha misy fivavahana izay nanome haja ny asa, io tenenina hoe valorisation, nanome asana ny asa de ny protestanta. Ny protestanta izay niavaka marina fa nanao zany koa ny boudisme, manao zany ny fiangonany zay mety ho karazana filozofia maro samihafa, fa ny fivavahana kristiana indrindra ny protestanta de nanome toerana antsoina hoe asa, nampisy hasina ny atao hoe asa. Ary dia io toetra antsika zay lazaina hoe Andriamanitra mametraka ny olona ho tompona andraikitra, mampirisika azy, mitaiza azy hiasa izay. Jean-Jacques Rousseau de manahaka an'izany ihany amin'ny fomba fiteny, manao hoe aza de mitaiza zanaka, aza de mitaiza fiarahamonina, aza mitaiza olona ho zatra tolorana na olona ampiantaina amin'ny zavatra zay mety ho tadiavina. Tsy ny fahazahoan-javatra tsinona ny zava-dehibe fa la effort, lay fiezahana. Tsy ndraindray misy fotoana atsapahanao hoe tsy lay résultat angeny mahatonga fifaliana, tsy lay vokatra fa lay effort, lay fiezahana mahatonga antsika faly ange amin'ny fahombiazana, tsy de tena lay fahombiazana loatra iny eo, fa lay fiezahana hoe vitako ihany, azoko ihany, todiko ihany, tratrako ihany, tongako ihany, izay toe-javatra zay le mampisy fifalia. Azay mahatonga ny Rousseau ny temana hoe fadiran'ovana ny olona rehefa ohatra ka zatra mazao zavatra, zatra toloram-potsiny, zatra mahazavatra maimaimpona, ary mety ho mpanimba zavatra mihitsy. Io toe-tsaina io nefa no hita tao Laodikia. Io toe-tsaina io zay mihevitra ny tena mora nahazo ny zavatra rehetra, teo ambany maso ny harena, ny volamena, teo ambany maso ny fahatsaran'ny tontolo iainana, teo ambany maso ny zavatra maro samihafa, ary tena nanjary nanadino an'Andriamanitra. Afaka hotsika manao hoe indraindray ny olona dia mety azo préarehana dia manafatra ny tompo eto ho an'ny mpino mandehana amin'ny fanetretena. Fa ny faharoa lehibe zay hevi-panahy asehoan'ny tompo tsy tokony hananan'ny kristianina atao Laodikia ka tiana hananantsika. Faharoa lehibe dia afaran'ny tompo zany ho tsika toy ny fiangonana tany Laodikia, tsy hatoky tena, tsy eritreritra ny teny no feno. Fa ny faharoa izy manao hoe mividi ianao aty amiko, manoro-hevitra anao aho, mividi aty amiko volamena voadio amin'ny afo mba hanakarena ianao, fitafiana fotsy hitafianao mba tsy hisehoany ny enatrao sy ny fitanjahanao, ody maso ahosotro ny masonao mba ahiratanao. Zany hoe aza eritreretina hoe ireo aminao ireo ny tena harena, tsy hoe satria manana fanafody maso ianao de mahiratra,
tsy hoe manana lay lamba mainty lay totsika hoe lainina mainty zay fitafinao anao dia tsy mitanjaka tsy hoe satria manana ary vola be dehibe amin'ny tahiry sy volamena anao de manan-karena tia tsy reny ny tena zava-dehibe fa zay omeko anao zay ny tena dikany ary avy mividia ina ny dika le teny hoe mivididy izao avy miasa avia manatona avia lay tena tia amiko atolotro anao afako iza mitoe-panahy zany de tiany tompo anana ny mpino hoe ny tena arena dia izao zay ao amin'Andriamanitra tsy mitoky tsy mahatoky ny arena ny tany sy zay rehetra eto amin'izao tontolo zao fa lay tena arena de ao amin'Andriamanitra eto ary dia manafatra ny tompo hoy izy manao hoe indro mitsangana eo ambaravarana matsa ny kristianina atao lodiky hoe eto ambaravarana ka mandondolo zany hoe fanapa-kevitra no andrasan'i Jesoa eo ambaravarany Jesoa eo ambaravarany fon'ny kristianina ny mpino tao lodiky ary zay mampandroso aho Jesoa de miditra ho aminy aho ary miara-misakafo aminy fomba fanaon'ny kristianina tao lodikira teo ny hoe fiaraha-misakafo fomba fanaon'ny olona mihaja satria olona nanana izy azy ny kristianina tao lodiky de fomba fanaony miara-misakafo de voambolan'izay koa ny nampiasain'i Jesoa manao hoe tahaka an'ilay fanaonao miara-misakafo reny de ampandrosoy fotsiny a ampandrosoy a dia manome fiainana de afako malala zavatra telo ary no entina mampahery anao de izao voalohany de izao tianao Andriamanitra tiantsika Andriamanitra ka manaitra ny toromasom-panahintsika tsy ho variana am'izay zavatra eo am-pelatanantsika ka hanadonoantsika an'Andriamanitra manaitra antsika Andriamanitra tsy atoko tena tsy eritreritra ny ety ny fahafenoantsika hoe za efa manana an'izao na izao fa aoka angetaeta any mandrakariva anatona an'Andriamanitra tian'Andriamanitra isika de nomeny fa izao afaran'ny tompo tairin'ny tompo mba tsy eritreritra hoe za feno ka tsy mila an'Andriamanitra intsony fa ny faharoa de zava-dehibe faharoa zay afatra ho anao de zao eo akaikinao eo mandrakariva Andriamanitra eo akaikinao eo mandrakariva Andriamanitra ary tsy mitsahatry ny mandondona miala-nenina ao anatin'ny fontsika te hiditra ao anatintsika mba hialantsika amin'ilay fahantrano hialantsika amin'ilay fahantranon'ny fahatokisa-tena hialantsika amin'ny fahajamban'ny fiheveran-tena ho mahiratra hialantsika koa amin'ny alalan'ny ny fahorin'ny ny fitanjahana zay heverintsika hoe manana ny fahatsara-penana nefany lay mantra lay mitanjaka Andriamanitra eo mandrakariva Jesoa miandry ny ampandrosoantsika azy eo amin'ny fiainany eo amin'ny fiainantsika te hanova ny fiainantsika izy ary tsy tary zany fa mbola vanim-potoana ankehitriny ary ny fahatelo zay tiany tompo ho ao an-tsainao amin'ity tantarany Laodikia dia izao Andriamanitra tsy eo ihany koa fa Andriamanitra mitaiza Andriamanitra manitsy Andriamanitra tsy mahafoy Andriamanitra mampahery anao hifikitra mandrakariva amin'ny finoana hanano faharetana Jesoa manam-paharetana mijoro eo ambaravarany fontsika manao hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondolo manam-paharetana fa ianao manana faharetana amin'ny fanompona ny tompo ny afaka malala hibitika mangina ao anatinao ka androsonao ampandrosonao an' Jesoa ao am-ponao tsy hanananao fahatokisa-tena tsy reharehanao am'izay fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo fa handraisanao kosa zay efa nomany ny tompo anao te hampahiratra ny masonao izy ka hafantaranao hoe ity le tena fiainana te hampitafenao akanjo vaovao de ny akanjon'ny fanjakan'Andriamanitra ny rano Kristy dia ilay nanadiovan'ny tompontsika tao amin'ny hazo fijaliana te hanafy antsika ny voninahiny Andriamanitra te hanasitrana antsika Andriamanitra te hampanakarena antsika amin'ilay tena arena tena izy ao amin'i Jesoa Andriamanitra de indro efa mitsangana eo ambaravarana izy mangetaheta ny ho sambatra mangetaheta ny ho faly ve ianao ampandrosoa Jesoa ahoana no fomba ampandrosoana an' Jesoa amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiana azy amin'ny alalan'ny fanetretena amin'ny alalan'ny fanekena ho amboariny amin'ny alalan'ny fanonana vavaka hoe tompo mampandroso anao a Jesoa midira topoky anao vavaka sika tompo ao misaotra anao zahay fa tsy mitsahatry ny mandona
mandondona ato am-ponay ianao ary mitona anay hibebaka, mitona anay tsy aro fa tsy feno zahay raha tsy eo ianao. Aza velanao atoki-tena, aza velanao irehare, aza velanao hevitra fa manana ny tsara, manana ny feno, fa ataovy midodododo, mividy manatona anao, handray ny harena, tena harena omenao anay amin'ny alalan'i Jesoa. Miala menina aminay mandrakariva ianao, ka mandondona ao am-varavaran'ny fonay Tompo ao, dia sokafo ny fonay, midira ao amin'ny fiainanay, midira amin'ny tanindrazanay, midira amin'ny tokantranonay, midira amin'ny asanay mba hanananay fiadarana. Taio ny tontolo andronay anio Jesoa, taio ny fiainanay isan'andro, ary dia mety hoe izaho hanasa sy hanadio anay, ataovy mahiratra ny masonay ahafantaranay ny lalana tsara tokony hizoranay. Tafio ny voninahitra ao izahay, mba ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao izahay, ary rakofy amin'ny ranonao ny fiainanay isan'andro, mba hanananay ilay tena harena dia ianao. Eo anay ny fahasalamana, ny hevi-tanjaka. Andriamanitra meno vavaka ianao, dia eny ny isentin'ny fonay Tompo. Misaotra Jesoa. Amen.